Tsara moa no manamarika fa dia ny andron'ny azomao avy zao zany dia andro tsy asana fa andraisana karama, fotoana izay anatanterahana ny fifidianana fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia ny 2020 ny volana oktobra ho avy zao fa 30 andro ny atrenan'ny fampelezan-kevitra kosa ireo candidat isan'isany araka ny fanambara teo dia manana ny ambarany ny mpanohana ny candidat Adzo Andrianarivelo isan'ny nambarany tao anatin'izany ary fa amin'ny ankapobeny ny zotra araka ny tokony ho izy ny fotoana ny fampelezan-kevitra hoan'ny teto amin'ny nosy. Amin'ny ankapobeny dia ny zotra am-pilaminana araka ny nambaran'Andriamatoa Laurent Ramarson ny fanatotosana amin'ny fampelezan-kevitra. Nambarany fa efa ela no nanomana ny MMM amin'ny fanohanana ny candidat Adzo Andrianarivelo ka tsy nanansarotra ho azy ireo ny fandresendahatra sy ny fitetezam-paritra maro izay nataon'ny candidat ny malagasy miara-miainga. Rehefa matora n'ilay fandaminana fiomanana zany dia hita mihitsy hoe tsapa e. Manay zany tsy dia nalamy sarotra loatra ny fandehanana nanao ilay fampelezan-kevitra satria ny fiomanana sy ny fandaminana dia arazana fa efa mipetrapetraka tena tian'izay nefa zavatra hita ihany koa dia no rehefa manolona candidat zavatra tsapanay dia marongo nano aminay sy no manontany hoe izy akory candidat zay zany zavatra misy zavatra misy ihany koa dia no hoe raha ampitahana amin'ny fifidianana zay mitsifiky ohatrohatra misogatana kosa aloha dia hoe alvazena fa lamina loatra ohatrany ny andro fiandroany aloha ary zany misy ihany ampitongotreo le tsy mahatsindry reo vava distafa ohatra ireo fiatsika somary manahirana ary zay indrindrindrindra izay miaran'izany fa ny tena nahavariananay dia tsy dia avy amin'ny voaka loatra na avy amin'ny sokajin'olona fa saka avy amin'ny olona manam-pahefana no hitrangan'izay matetika mifiran'izay dia eo somary malaza mieritreritra malaza mieritreritra kanefa tsy dia mahagaga satria eto Madagasikaratsika raha tsika malala no hoe matetika ny olona rehefa mahazo-pahefana dia anaroatran'izay no ataony. Ho an'ny mpanohana ny candidat ny enina profesora Alain Tendrazanarivelo indray dia laza izy ireo fa voafetra noho ny antony ara-bola ny fahafahan'izy ireo nanatanteraka ny fampelezan-kevitra. Sy ampy ny hoety manana raha ohatra ka mijery ny fanaovana ny propagande ataon'ny olona amin'izao fotoana izao. Izay zany miaraka amin'ny professeur Alain Tendrazanarivelo dia sy ampy misy izay ara-bola zay. Dia ny hoe mety tetika ihany koa izy mety tetika ihany koa izy satria raha le ray volana dia somary sarosarotra ihany indrindrindrindra atao anatin'izay fotoana hoe atao ny propagande tsy atao ny propagande ny emitra hipiry ny daty ny élection be loatra la incertitude ka anao rehefa sy maharaka le vola hoety manana dia sy afaka andray engagement anao pré-campagne akory raha nozerenareo angamba tsy nisy pré-campagne akory natao ny professeur Alain Tendrazanarivelo fa nanomboka amin'iny fotoanan'ny propagande officielle izy volanao. Raha ny tsikaritra dia nizara telo mazava ny fomba nentin'ny candidat niatrika amin'ny fampelezan-kevitra taona navita ny tety faritra maro tao kosa ny ezaka nanatanteraka fanentanana tamina faritra vitsivitsy tamin'ny alalan'ny peta-drindrina samihafa ary nisy koa ny sokajina candidat izay tsy hita mihitsy na tamin'ny peta-drindrina aza nandritra ny 30 andro ny siny ny fampelezan-kevitra.